Faly miarabantsika mpanaraka ty serasera telo minitra ty indray. Eo am-panomanana ny fianamben'ny diaspora any Madagasikara amin'ny volana oktobra, izany hoe ny diaspora moa zany ilay hoe ireo izay zanak'ampelezana, zanaky Madagasikara pelezana aty ivelany. Dia amin'ny faran'ny volana oktobra hono zany antsoina daholo ny diaspora rehetra ivory any Madagasikara, dia amin'izao efa manomana daholo isaky ny faritra. Fa eo am-panomanana an'izay no mieritreritra hoe inona tokoa moa no tena ilana an'ilay diaspora io, maninona no misy an'izany zavatra izany. Ny azo mahaliana an'izay angambany tsotsotra fotsiny dia hoe betsaka amin'izao fanontaniana mipetraka hoe raha maninona marina nareo any ivelany any raha te hanampy an'i Madagasikara raha ohatra ka mody. Dia maninona izahay no tsy mody. Betsaka aloha ny efa nandeha nanandra nanody tany, misy ny tafita, misy ny nahita izay azony natao, misy ny niverina satria tsy milamina ny tany. Izay angamba ny antony voalohany indrindra mampatonga ny olona tsy mody hoe tsy milamina ny tany. Satria ahoana tokoa moa ny andeha nanao ody raha ohatra ka hoe tonga any ianao mba hoe hampiasa ny volanao hanangana zavatra anankiray kanefa tsy afaka manao ninina akory ianao fa izay zavatra voatsangana dia misy mandroba, misy manendaka ary ny ainao indray raha no mbola atahorana. Tenareo hoe ka ny olona mipetraka any maninona tsy misy olana. Zako hoe tena soa ihany raha fa mbola tsy misy olana ny olona mipetraka any fa betsaka ireo efa misy mitranga foana amin'ny gazety hoe misy manendaka, misy mamaky trano, misy mamono olona. Vetivety teo zao olona minisitra taloha, misy mamono. Betsaka raha vao manamanana kely ianao zany dia efa tafihan'ny zalahatra any anaty taxi be. Ka izay aloha zany zavatra voalohany ilay tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Ireo zany no misakana voalohany ny diaspora na hoe ny olona aty ivelany handeha akany. Fa misy koa ny zavatra hafa dia ny anisan'izany ohatra ny tsy fahafahanao manao zavatra araka ny tokony ho izy ao an-toerana. Raha ohatra fotsiny araka hoe karakara taratasy hanangana entreprise na hanangana zavatra anankiray dia ela dia ela vao mahavita zavatra anaty zavatra kely fotsiny arany kivy ihany ny olona. Betsaka ho azy izay olona efa fantatro hoe nandeha nody nanao zavatra fa tsy nahatafita izay. Misy alongany nahatafita izay tena arabaina mihitsiny fa tsy mora akory ny vao nahatafita an'izany fa mety efa nifindrafindra zavatra maro. Betsaka ny mety nieritreretiny atao fa rehefa tonga any izy dia tsy ilay zavatra nieritreretiny no vitany fa zavatra hafa. Ka izay zany ilay izy manjary lasa hoe fitadiavam-bola sisa ny tena nataony fa tsy ilay fampandrosoana izay arakaraka ny eritreretany taty intsony. Izay zany ny zavatra anankiray ihany koa izay mitarika ny olona avy aty ivelany tsy mandeha mody any Madagasikara. Dia ny farany moa zany hoe betsaka zany mbola mieritreritra hoe aty ivelany mbola milamina kokoa ny fahafahana mampitombo vola, fahafahana manabe ny zanaka, fahafahana mampivoatra ny fiainana noho ny Madagasikara. Ka izay indrindra zany no isian'ny resaky ny diaspora amin'izao fotoana izao hoe ahoana arany ny fomba ahafahana manampy an'i Madagasikara na dia aty ivelany arany, hoe tsy voatery ody vao afaka manampy an'i Madagasikara. Dia tisinday ilay izy hoe ny avy aty ivelany manampy an'i Madagasikara fa inona koa ny hanampy Madagasikara ny aty ivelany. Izay zany ny zavatra hodiniana sy fakafakana amin'ireny zavatra ireny ny faniriako. Ka dia hitantsika eo moa ny voatrany. Izay angamba ny zavatra kely azo tantaraina amintsika androany fa manaraka indray manao misimisy. Misaotra antsika rehetra. Veloma tompoko.